Salama daholo efa niongana moa zany io fitondrana dictateur be io zay vao iresaka sy anazava aminareo ny asan'ny tambazotra sosialy ny impact ny réseaux sociaux amin'ny resaka opinion publique na ny hoe inona ny action amin'ny réseaux sociaux satria de tena mampalahelo zany ny mahazo tembava foana hoe nareo mitatatany lavitra any ny kilometra any tatatata ny olona mitolona ty amin'ny inao zany lacrymogène sy ny andro mafana sy ny miatrika amin'ny maramila nareo mitatatata fotsiny any de misy tena misaratra tena tsy tiako mihitsy ao amin'ny pejiny Charles Rahara tsy haiko bandy io na inona izy na comédien io tsy haiko mihitsy hoe inona le tanjo le pejiny fa mamoaka sary le mamoaka sarin'olona mipetraka sary liry zany ambony farafara miaraka amin'ny lunette de soleil toy izy hoe autre chose izy ny pose le zareo any andafy manao Facebook miteny hoe mafiso ny tolona miteny hoe aza manaiky lembenana de mety daholo ny olona tsy haiko tsy efa misy 15 000 réaction le izy de tena mampivoto fo anazy le izy tena mampivoto anazy satria tena fanaovana tsinitsina tanteraka le zavatra ataonay eto amin'ny Facebook satria tsy takany olona hoe inona ny action eto fa zavatra sûr à 100% de zay koa ne ka ina moa zany matahotra ny ainay mahazo menasy izy zay tsy averina fa tsy mafy moa zany hoe tsy mahazo mody eny tanindrazana zany hoe anao andehanao vakansy anao de tonga amin'ny aéroport de samborony amo anaty anao de any Atsiafa anao zany iny risque raisiny eto de ambanina ohatry zany imezana fotsy ohatry zany de omena tembava sy omena opa isan'andro hoe lesany tabataba fotsiny any tsita zay atao lesany tongava aty raha ty tandaza tongava aty satria tsy fantatra le bando sy ny venana hoe inona ny impact an'ity réseaux sociaux ty amin'ny inao zany mpitondra sy ny monde politique tsy fantatra l'izy de zay ny tsara azavana amizareo fa raha ny tena zany de mafoy ny havana tsy mahita ny havana ny firy taona noho le zavatra atao eto tsy manao vakansy a Madagasikara noho le zavatra atao eto le action atao eto de na nivady amanjanaka de atahorana makany Madagasikara satria so de andralahy no ino moa zany anao victime collatérale anaovana pression tsy afahany amin'ny teny tsony de any amin'ny havana misy ny havana matahotra mihitsy zany hoe mamoramora ihany elany andafy any fa zay ngety eto tany eto de zay zany tokony eritrerety ny olona mba misy atodokely fa maninona no gadragadrainy Rajoelina ny mpanao Facebook any nge tokony apetraka le izy fa tsy hoe zay lacrymogène zay masakasaka ary amin'ny maramila mitovy tsisy hafa ary ny anara ina moa zany danger de mort no azonay menace de mort ary menace la prison ferme anatin'ny firy taona nareo la voasambotra ery amin'ny ina moa zany ery amin'ny miasakasaka ny alakely iny nareo de mety samborony any de mety lakolakony any de avoakany ina moa zany ny aliny any de avoakany tsy hoe manamavana an'izay fa miteny fotsiny mitovy any fa zay raha nandeha tany Madagasikara tamin'ny andro Rajoelina teo tena 5 ans d'emprisonnement ferme ary mbola tsy hay any torture any inona any zany ny risque raisinay amin'ny fanaovana an'ity Facebook ty de tsy nitsoniavana le izy da ambanina le izy ka zay zany ohatrany hoe mampalahelo amin'ny lafiny ray mampalahelo hoe tsy takany olona zany le izy fa raha mba misaina le olona tokony mieritreritra fa maninona moa zany no gadragadrainy any Rajoelina deo zay mbola Facebook any fantany tokony apetraka reo inona ny antony anenjehana any iza moa ery Faneso ery Marco iza moa ery Cynthia iza koa ny anankiray ataona liste mihitsy mangataka amin'ny la France atao extradition mangataka amin'ny la France atao échange de prisonniers mangataka tsy zarotsy ataony any Rajoelina sy ny fitondrana inao zany anagadrana ny anay aty avelany aty inona ny antony satria de tsotra ny antony raha mampiasa saina misy akony be debe ny réseaux sociaux amin'ny lafiny politique misy action io
fa tsy hoe zay mipetraky eto fotsiny tatatata eto de hoe sosososo fa lasa manokana za tsy hitanareo no mandefa tapitapy saina zany za hitanareo nanao publicité teto amin'ny Facebook azahoana vola za ve mineo zany manambitamby followers hoe abonnez-vous ma page tsy aranao zany koto fa rehefa mitabataba eo rehefa tsy mahay miaina de takako bloqueko dolodolodolo zay tsy mahay miaina fa tsy za so mihitsy nambitamby followers nambitamby mpanaraka satria le mpanambitamby hoe abonnez-vous sur ma page satria ivarotra zavatra izy ivarotra friperie izy ivarotra an'izao izy anao publicité ana concert izy anao publicité an'izao de mila le olo fa za tsy mila ninina tsy mila followers tsy mila tapitapy-sainga tsy mila place politique am'izao fivoan'ny gouvernement zao ninona moa zany fitorana zao mandeha ny resaka hoe tokony misy poste ho anahany zany na ministère na tsy haiko na minina fa za tsy intéressé am'zany en tout cas pour l'instant za mihitsy tsisy tanjona mihitsy ty hoe inona ny intérêt personnel amity fa de le fitiavany tanindrazana hoe anatin'ny dictature teraka ny gasy andaingaina ny rajoelona angalarany any rajoelona de le firenena mimahantra mitlongo vohomana de ry izy mianakavy de io manao fiainana jet-set io mpanakarena eran'izao tontolo zao de andainga foana isanasandro amin'ny inona moa zany amin'ny télé sy rehetrarehetra de fanakianana an'izay zay no asako hoe kianiko non elaza mampiasa la fa tsy mandroso Madagasikara elaza aza mampiasa la lainga la tamin'ny Covid sady n'importe quoi inona moa zany ino ty zavatra sotrony tamin'ny Covid ty CVO de kiana zavatra tsy mety de zay zavatra tsy tante le fotoana satria zao ny média traditionnel ohatra ny radio ny télé sy radio sy ny télé kinako ny gazety koa de fa verrouillé reo regny nitsonao média unidirectionnel zany hoe zareo mpitondra no mandefa information zao le izy TVM de sy tiany lazaina tsisy afa-tsy fanatsarana Madagasikara fa mandroso mahay mitondra fitondrana mahay miasa mafy fitondrana tsisy afa-tsy zay amin'ny TVM de ny ino zany ny télé isan-karazany de raha misy télé manomboka amin'ny kritika na mamoaka zavatra marina tsy fanaraka amin'ny tadiavandra lahy de idindra lahy ny TV fa ny action amin'ny réseaux sociaux dia sandraka sarotra be micontrôle an'io satria ny tsy unidirectionnel satria unidirectionnel zany de zareo miteny de nareo miaino fa amin'ny réseaux sociaux afaka manome ny heviny daholo ny olona ohatra manao publication za de amin'ny commentaire sa manao commentaire daholo ny olona de amin'ny réseaux sociaux koa afaka misy échange d'information o zao kay ny zavatra nandalo tary amin'ny page télé kay zao zavatra nandalo zay tsy hitanareo amin'ny gazety sy amin'ny télé mihitsy de zay ino zany tsy fahavoafehezany ny mpitondra ny information circule amin'ny réseaux sociaux zay ny marombotra azy zay ary zay mifragiliser anazy satria inona moa zany atahorany zay zavatra zay ny mpitondra rehefa dictateur ohatrany andro rajoeliny de tiany maîtrisena daholo ny média rehetrarehetra satria be de be ny aratra ataony be de be ny lainga ataony be de be ny tsy fambiazana ataony be de be ny tsy zavatra manjary ataony de ny Facebook zay amin'ny Facebook ny afaka mamoaka an'izay de velona nyareo amin'ny Facebook mahita ay moa zany moa ny tena fambiana izy io ay moa zany le des jeunes knaps ay moa so de mandeha ny circulaire izy zay le izy ka le fanambanina anay zany de tena tsy tantoko mihitsy le izy de tena hoe ela mitatata Facebook ao tsy tazatela ela so je risque ma vie avelao tsy marary zany hoe tsy afaka manao vakansy ny tanindrazana zany anatin'ny firy taona 5 taona sa 1 taona zany naovaka ty zavatra ty tsy samaka any Madagasikara fa so tsy samo zany fa tsisy tika ny andalana Madagasikara raha voasamotra amin'ny aéroport de ina nanamborany anany aéroport satria misy action ataoko zay ny tsy fantatry le vindratarehetra tsy fantany ny action ataoko ka rehefa tsy fantatry le action ataon'le olona Facebook de mba mangina aveleo izy aveleo hiteny zavatra tiako teneniny fa za de tsy afaka manao vakansy fa vogatra zany ny risque hatramin'ny fianakaviana ary mbola azona répression zareo ny faniriso menace à gauche à droite menace à gauche à droite zay ny fandehan'izy io
fa iny niongony any Rajoelina iny de hoe afaka miresaka zay zavatra zany fa le tsy mety fotsiny hatramo zao de mbola mitoy ihany ela le ambony seza fotsiny lany lavitra any tatatata fotsiny lany lavitra misy action io le data misy action io ary ny réseaux sociaux no départ na fanonganana fanjakana be de be mihitsy nanomboka tamin'ny Hosni Mubaraka de ny révolution de printemps le printemps arabe de tena nisy influenceur tamin'ny réseaux sociaux Facebook no gadrandra la de iny nanomboan'le izy nisy page sokatra de nisy page sokatra de lasa sandrahaka zay le ma réseaux sociaux nazy no sandrahaka de raikitra ny printemps arabe fanonganam-panjakana tany Maroc tany Tunisie tany Algérie sy ny rehetra iny de inona no mahatonga ny natonga tampoka ny Gen Z am'izao fotoana zao Gen Z am'izao fotoana zao inona natonga an'io ka tsy ny Facebook nareo mieritreritra inona ny zavatra hitan'ny olona amin'ny Facebook hoe zavatra inona zavatra nandalo Gen Z tany Nepal Gen Z tany Philippines Gen Z tany Maroc reny hitany tanora amin'ny Facebook fa tsy aza miandry mihitsy TVM ny amoaka ny action ny Gen Z tsisy TV naresaka an'izany naresaka Nepal ary tsy natao ny TV rehetrarehetra tsy niresaka ny ino mihitsy mikasika Nepal atahoran-dralàra ny fahitan'olona le Nepal de soa ihany fa misy ny Facebook io de mandeha misandrahaka ny resaka soa ihany fa misy an'ireo influenceur reo ny véhiculeur d'idée ireo no mampita hafatra reo sy ny conscientiser le olona sarotra be manazava an'izany amin'ny olona bady koa hoe communication zany c'est une arme communication zany arme zany fa tsy vitany fotsiny hoe zao ka la izy moa Charles Rahary ampitao aminazy ity vidéoko ty Charles Rahary ina moa zany ny avendrana porola ajanony amin'ny resaka hoe ohatrao ny ataony lany an-dafy satria tsy fantatry lala izy tsy haiko hoe izy ala tsy haiko inona zavatra atao la Facebook io fa io sary la io mipetraka ambony fandrina de miaraka amin'ny réseaux sociaux io c'est très néfaste c'est très négatif manimba ny tolona ataon'ny olona izay mandany fotoana sansanandro manao ty zavatra ty mba atonga am'izao révolution zao justement de la manaratsy fotsiny miridiculiser ny zavatra ataonay ampitanareo any amin'ny Charles Rahary ty resaky ty foana vendrapory zay le izy zareo ina moa zany azonareo ngamba ny dikan'izay ho inona ny antony anenjehan'ny fitondrana anay aty ivelany aty satria zay sisa ny afaka miteny amin'ny réseaux sociaux fa nefa veroeny dolo efa nigadra taolotolotolo ny mpanao Facebook tany inona ny antony agadrany anazy satria fantany fa eto amin'ny réseaux sociaux no misy action tsy voatery an-dalambe matonga nidina teny an-dalambe ry ny ankizy zenizeny de départ avy amin'ny réseaux sociaux nge io départ avy amin'ny influenceur io action ny influenceur na tonga ny ankizy rehetra nidina ary amin'ny an-dalambe ry nareo mijery zany Gen Z eran'ny Instagram eran'ny TikTok eran'ny Facebook de kapinareo hoe hay maresaka be io misandrahaka be io de reo influenceur reo no manome top reo influenceur reo no conscientiser ato any olona sy ny tanora de zay ny nampresure ny tolona iny fa raha tsisy Facebook reo Gen Z reo tsy zavatra vitany ary tsy nahitan'izany hoe Gen Z tany Maroc sy tany Nepal zany mihitsy nareo raha io média traditionnel fa veroen'ny fanjakana io zay ndray fa de ino zany bo weekend daholo